Tsy misy afa-tsy ny fananany mpanao politika fahatsoraposy finiavana politika hitondrany Madagasikara ao anatin'ny vahaolana ahafahana mivoaka amin'izao krizy izao no isan'ny fanio-kevitra nentina Andriamatoa Sylvain Rabetsarona candidat amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Io no heveriny fa vahaolana iray ahafahana mivoaka ao anatin'izao krizy izao. Isan'ny nitondra ny fanio-kevina mahakasika ilay fivoriana mihiboka na ny conclave ny tanterahana teny amin'ny CCI Vato ihany koa ity candidat ity. Tsy izay tsy malala zany fa mandalo fitaotraritra ny firenena n'izao fotoana izao. Miantso aho fa misy olona any tsara sitrapo vonona afaka hamoaka Madagasikara amin'ny krizy izao. Mihevitra koa fa tokony handray tanana no avy ny tanora, handray tanana ny fiainany amin'ny fivavahana mahafinaritra sy vaovao ho an'ny firenena. Le vahaolana zany dia miankina ny fahatsoram-po ny mpanao politika sy ny fahadiova-po amin'ny mpanao politika dia mety moramora ihany io. Fa raha mbola mitrindry ny fitiavan-tena sy kadrikadry politika madinidiny isan-karazany